Asan'ny apôstôly toko 17. Raha fitinina riavana tia toriteny tia dia azo fitinina amin'ilay teny miverimberina ao amin'ny bokin'ny apokalipsy hoe zay Manan-Tsofina Hihaino aoka izy Hihaino zay lazain'ny fanahy Masina amin'ny fiangonana. Zay Manan-Tsofina Hihaino aoka izy Hihaino zay lazain'ny fanahy Masina amin'ny fiangonana. Zay ny afatra ho antsika riavana ary misaotra ny tompo ny amin'ny hoe isarian'ny saintsika Isotry Fitiavana, ny amin'ny mazava-dehibe ny fanahy Masina. Omaly isika dia namporisihana hoe angatao isan'andro ny fanahin'ny fahamasinana. Androany indray sika raha tenenina hoe aoka zay Manan-Tsofina Hihaino zay lazain'ny fanahy Masina amin'ny fiangonana. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany ovay ny fomba afaka anisanao aty amin'ny fiangonana fa hoe tenen'ny tompo hoe rehefa any tompo aoka andre zay lazain'ny fanahy Masina amiko amin'izao Alahady 29 Desambra izao. Zay le afatra ho antsika riavana. Asan'ny apôstôly toko 17. Ny fiangonana toa Antiokia no apetraky ny tompo ho modely amin'izao marain'izao. Asan'ny apôstôly toko 17 ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona zay atao hoe Nigera, sy Losio Kireniana sy Menahema zay niolonono tamin'ny Herôda mpanapaka ary Saul. Inona ny zavatra tian'ny fanahy Masina tenenina amintsika? Voalohany indrindra aloha dia hoe riavanao, tandremo ny fitaizana zanaka. Tandremo ny fitaizana zanaka. Tao Antiokia renivohitry ny Siria tamin'izany fotoana zany dia lazaina hoe nisy mpaminany sy mpampianatra. Mpaminany tamin'izany fotoana zany dia olona nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra ka anambarany taridalana manokana momba ny afatra tianomena fiangonana na olona iray. Azo oharina tsara ho antsika izay mahafantatra azy ary rary zany amin'izao fotoana zao ho anamry mamaneny lava tany Akarmalaza zany mpaminany zany. Dia nisy mpaminany ary nisy mpampianatra. Le mpampianatra dia hoe docteur. Reo indray ny andraikitra izy ireo dia mampianatra ny fiangonana. Mampianatra zay nambarany mpaminany teo mampianatra soratra masina ny fiangonana mba hoe iorom-paka tsara ao amin'ny soratra masina ny fiangonana. Zay zany ty fiangonana tao Antiokia ity. Dia tany saina tao zany ireo mpaminany sy mpampianatra hoe Barnabasy, Simeona, Losio, Menahema zay ny olonono tamin'ny Herôda mpanapaka ary Saul. Menahema riavana no asitsika teny fohy. Menahema hitatsika le soratra eto hoe Izay ny olonono tamin'ny Herôda mpanapaka. Ny olonono, inona ny dikan'izany hoe ny olonono zany? Tena hoe Menahema, io Menahema io sy Herôda dia hoe zaza niarany tezaina tao amin'ny trano iray. Dia Menahema tia lasa mpaminany na mpampianatra. Fa ty Herôda resany eto ty le Herôda le nampanapaka ny lohan'ny Jaona mpanao batisa riavana tamin'ny fotoan'andro, zany io Herôda io. Ty Herôda ty riavana
le hoe nijery an Jesosy nanesy ho azy a rehefa samborina izy. Tena fanipaka ny toetran'izany. Rehefa miteny ny soratra masina hoe ny olonono tamin'ny Heroda-mpanapaka dia hoe niara-nono nefa samihafa fanahy. Ry havanao, totika amintsika ray aman-dreny a. Tsika tsy attentif amin'ny fitaizana ara-panahy ny zanakitsika. Mamay antsika dia hoe anana sekoly tsara izy, ho afaka CEPU izy, afaka BEPC, afaka baka sy ny karazany. Ary possible mihitsy reto nitaizany mena ema sy Heroda reto hoe naprisika tamin'izany, ary Heroda ilasa mpanapaka io moa zany. Falitsika raha président de la République ny zanakitsika, fa tsy rahantsika zay toe-panahy. Zany no afatra ho antsika. Raha te hiheno sy ambarany fanahy amin'ny fiangonana isika amin'izao marain'izao ry havanao, tandremo fitaizana zanaka, fitaizana zafikely. Sanatria aoka tsy hisy hoe Heroda ny zanantsika sy ny taranantsika, fa aoka ho toy ny Menahema sy zandrikely ny Menahema daholo. Zay ny fahamarinana voalohany. Ny olona zay miaino zay lazan'ny fanahy aminy dia mazava be aminy fona tompo, fona ny amin'ny fomba nitezaiko ny zanako hatramin'izay. No ny teninao, no ny tenin'ny fanahy dia ovaiko zany manomboka androany 29 Desambra. Ay 26 Desambra. Sotra to. Ay mbola vo 26 androany. Ok, sotra nareo. Andiny faharoa. Arananao fanompo-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianiny dia hoy ny fanahy masina, atokany ho Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ny olona na ny fiangonana mare ny fanahy masina miteny amin'ny ravana dia fiangonana mandray au sérieux ny fanompo-pivavahana sy ny fifadikana. Mandray au sérieux ny fanompo-pivavahana sy ny fifadikana. Ary anao fanompo-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianina ireo. Dia hoy ny fanahy masina, atokany ho Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Mahafinaritra ny toetra ny fiangonana atao a Antiokia ty ry havana. Izy ty lazain'ny soratra masina hoe efa heritaona Barnabasy sy Saoly no nampianatra nitaiza ny fiangonana, ka dia tena hoe fiangonana nandroso fatratra. Ary anisan'ny andrefesana zany hoe fandrosoan'ity fiangonana ity, tsaroantsika raha hoe nisy fiangonana nanao fanangonam-bola ho an'ny mahantra tany kristiana mahantra tany a Jerosalema, ty tao Antiokia ty zany ry havana. Izy koa tao anaty fasairanana, fa noho ny vokatry ny fitaizana nataon'ny Paoly sy Barnabasy, dia tena izy ny angavo hoe zay tsy maintsy mandray anjara amin'izany fanangonam-bola izany. Voataiza fatratra, tena hoe liana anampy ny hafa ara-bola. Ary fahatelo araka ny hita eto amin'ny andininy faharoa hoe nanao fanompo-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianina ireo. Ataoko hoe maro ny zavatra vitantsika tato Isotry Fitiavana ry havana, fa tondron'ny tompo an'io zavatra tena mbola banka ato amin'ity fiangonana ity, io fifadikanina io. Mbola tsaroko tamin'ny asa moa na tamin'ity le izy toa tsisy Covid tamin'izay,
nisy mpihevitra raha sabotsy maraina dia hoe ry havanao araky ny mahazatra ny FJKM rehefa sabotsy farany amin'ny volana janoary dia apetraky ny FJKM foibe hoe misy fifadikanina milaza aminareo fa tamin'ilay mpihevitra raha soloa olona sy solotena ny sampana tonga teo asa raha nisy folo mijanona dia fa be dia be zany tsy mety zany ny olona rehefa izay mifady hanina dia tena miexpérimenté no hoe rehefa mifady hanina ianao enao kokoa izany hoe fanamasina miteny aminao zany andramo ry havanao ary io fanamasina io izao io tsy misy hoe andro alady ny setela moa andro antsona ho an'ny alady antsona ho an'ny sefa antsona ho an'ny sefala tsy misy anao sefala vao miasa le fanamasina tsy anao sefala dia anao setela vao miasa le asan'ny fahamasina fanahy ny fahamasina tsia fa tsika mihitsy tsy tonga saina amin'izany ry havana tsy tonga saina amin'izany tsika ary zany mahoatra an'izao ty fiangonana ity zany no nanana dekona sy mpiandry ka mifady hanina izy io perikopy io ry havana perikopy io ary zany pastera tato na tonga an'izany fa atao anatin'izany fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy fifadikanina izany tamin'izay no miteny fanamasina atokany hoa Barnabasy sy Saoly tao anatin'izany ry havana azonao an-tsaina ve zany fa hoe manena chancenao hahenona fanamasina ianao zay ka mifady hanina io tsika ange mivomafy ry havana sika mivomafy tsy voalaza moa ahoana ny tenenan'ny fanamasina fa azo inoana hoe tamin'ny vavany ray tamin'ireo 10 lahy reo no mpaminany sy mpampianatra reo no tenenan'ny fanamasina hoe atokany hoa Barnabasy sy Saoly miandry antsika ry havana isotry fitiavana dia hitombo amin'izay le hoe finiavana hihaino sy ambaran'ny fanamasina amin'ny fiangonana amin'ny fitandremana sy amin'ny mpivavaka tsirairay isaky ny makatia ampiangonana isika problema dia zao ry havana problema dia zao rehefa tsy rototra isika ho hihain'ny fanamasina rehefa tsy rototra isika hihain'ny fanamasina dia fanamasina ry havana tsy teny na hitoetra amin'ny fiangonana malaina hiantso azy fanamasina tsy hitoetra na hiteny amin'ny fiangonana izay malaina hiaino azy fa dia manao fampovavahana eo tsika sy nikaraza zay ny le zavatra fa ny olona izay mitenenina hoe ohatra ny androany hoe izay Manan-Tsofina aoka izy hihaino izay lazain'ny fanamasina ao amin'ny fiangonana tena hoe mivonona hihaino izay lazain'ny fanamasina dia miteny ny fanamasina miteny ny fanamasina nafinaritra le exemple ohatra ny mena mpanompon'Andriamanitra anankiray izay sika ozy izy rehefa tsy rahantsika ny fanamasina dia manjary ohatrany hoe donto saintsika donto sofontsika dia ozy izy zao le fanoharana raha misy hazo eo raha misy vato eo ka hoe andramantsika tarihana amin'ny andraimby ilay andraimby tsy hitarika hazo ilay andraimby tsy hitarika vato ary ohatran'izany sika ry havana tsika izay tsy miraharaha ny fanamasina ary mila mifontsika mila mibebaka sika amin'izany tsy firarahintsika ny fanamasina zany
fa eto a i Paoly sy Saoly sy Barnabasy dia matsiaro a voatokana ho an'ny fanahy masina. Matsiaro a voatokana ho an'ny fanahy masina. Dia ahoana ny fanaovan'ny olona ny asa fanompoana? Rehefa matsiaro izy voatokana ho an'ny fanahy masina, matsiaro izy irak'Andriamanitra, matsiaro izy irak'ilay tompony tompo ry havanao. Izany mampiavaka azy. Fa zay lazaina ange ry havanao, zay lazaina any amin'ny Paoly sy Barnabasy ito hoe azo lazaina amintsika mpitandrina, mpiandry, diakône. Mba mahatserovan-teny ianao hoe voatokana ho an'ny fanahy masina ianao hoe tsy sehatra ato tsy ahitana fanompoana kitoto satria manaovana tsinitsinina amin'ny fanahy masina. Tsy misy ho asehatra na iray azy. Ary izany mahatonga ny mpiandry kilavaka mahita mpiandry ary havana. Mbola hitako izany tamin'ny alahady faharoa farany teo. Ianao ve mba indray mandeha isam-bolana? Indray mandeha isam-bolana ianao asa sy fampaherezana, efa miainga ilay haninatsy tsy mahatratra fanomanam-panahy. Izany ve te mba mety? Izany ve te mba mety? Izany mpiandry izany ve te voatokana ho an'ny fanahy masina? Tsy indrina ry havana ny zavatra tian'ny fanahy masina ahitsy ato amin'ity fitandremana FJKM Isotry Fitiavana ity. Firifiry ny diakône manao servisy, tonga eo dia vao vita rakitra dia lasa modo sanatria mangaladia. Fa inona nanaovanao rakitra dia aloha tsy arova tonga dia nakany programandreo tany ianao e. Aloha ary ianao tsy tonga. Tsy izay manafitoana ny sasany hoe tonga ianao dia hitan'ny olona vita ilay rakitra eto dia lasa ianao mandeha. Iny ara manafitoana ny olona kokoa. Ary ho an'izay tsy tafitoana, ho an'izay tsy tafitoana dia iny izany ilay tsy voatokana ho an'ny fanahy. Ary ny olona ry havana justement rehefa tsy voatokana ho an'ny fanahy izy ary tena hoe constante izany ao amin'ny tantaran'ny fiangonana na aiza dia ny anaovany servisy na ny misampana na ny midekôna na ny mpiandry te azo voninahitra, te hita tombony, te ho lehibe. Zany. Satria tsy voatokana ho an'ny fanahy masina. Tsy mahatsiaro hoe irak'Andriamanitra fa sanatria hoe nanendry tena. Ary azoko loatra hoe manendry tena ianao anao diakôna dia fa zao manendry tena ho diakôna fa zao ny conditionko, zao no ataoko, zao tsy ataoko. Zay zany le faharoa hoe ny olona mandrahoase ireo ny fanompoam-pivavahana sy ny fifadikanina ry havana no hitenenan'ny fanahy masina hoe atokany ho raha anina sy raha anina ry havana. Ary dia Paoly toa zany ny hoe nanirahana azy ka natanteraka le programan'Andriamanitra nambara tany amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy hoe fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako natrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Mba fantatrao moa fa ianao fanaka voafidy ianao tondra ny anaran'ny tompo. Ka raha le servisy kelinao alahady maraina sa makamo anao tsy mihina fanaka voafidy ianao any fiarahamonina izay misy anao any. Aoka isika mba hianatra Hihaino izay ambaran'ny soratra masina amin'ny fiangonana. Famarinana fahatelo farany ry havana dia hoe zava-dehibe teo amin'ny fiangonana, mbola tsy indrindray teo amin'ny andiny fahatelo, ny fifadikanina, ny fivavahana, ny fametratanana. Andiny fahatelo ary rehefa ny fadianina sy ny vavaka ary nametra-tanana tamin'izy dia nandefa azy. Io zany le nilazaina tao hoe fiangonana tsara taiza. Efa nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo izy ny fadianina izy ny teny ny fanahy masina Aoka ho Barnabasy sy Saoly. Dia mbola nanoy ihany izy, nanoy ny fadianina, ny vavaka
ary nametra tanana. Famarinana fahatelo ry havana dia izao: ny olona mihaino ny fanahy masina dia maharitra amin'ny fifadikanana, amin'ny fivavahana. Dia avy eo ny fiangonana vao mametra tanana. Maharitra amin'ny fifadikanana sy ny fivavahana. Asain'ny fanahy masina averina teneny ty fifadikanana ty ry havana. Ny anton'ilay fifadikanana teo amin'ny fiangonana dia hoe rehefa misy raharaha lehibe zany, ohatran'izany hoe anendry missionnaire, ho anendry missionnaire moa zany eto asan'ny apôstôly 12 eto, dia mba tsy hanelingelina zany raharaha lehibe zany dia hoe ny safidy ny hifadianina fiangonana. Safidy hifadianina. Ty tsy le fampovavahana fokely na le fitombavaka fokely, fa mety ndray andro manontolo hatrany amin'ny alina manontolo ry havana. Ary dia amin'izany fotoana zany hoe vitandry zareo ny tsy misakafo ry havana. Vitandry zareo ny miaritra ny hoanana mba azahoana manatanteraka ny asa eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Rehefa mandinika antsika ry havana, indrindra tao anaty Covid atao, na le mamonjy fanompovavahana lahady maraina ara zao, efa tena lasa makamin'ny olona. Tena makamin'ny olona. Tsy normal mihitsy tsika ohatran'izao hoe service tokana dia ohatran'izao ny fiangonana. Fa zay lasa malaina. Ka raha lasa malaina ohatran'izany tsika ara, na dia amin'ny hoe hamonjy fanompovavahana, ahoana moa ny eritreretanao hisy mpivavaka maro eto hoe andao hamory fitombavaka ho an'ny tompo sy fifadikanana, dia ianao hoe dia mety hoe maika izy haharitra mivavaka ka hoe handalo sakafo. Tsy ary havanao, tsy. Zany ny progrès mila ataontsika zany. Zany ny progrès mila ataontsika zany. Ary rehefa mba miresaka amin'ny namana ianao, fa maninona tsy mijana? Manana antony, manana les meilleures raisons du monde daholo. Manana meilleure raison du monde ianao. Fa za milaza aminao, tsy teny avy any fanahy masina zany meilleure raison du monde. Avoakanao zany. Zavatra hita atao fitandremana misy atsika koa ry havana dia hoe rehefa hoe misy raha maharitra asa zany, tsy hoe fitombavaka zany, tsy hoe fotoanan'ny fifadikanana zany, mahavariana mihitsy hoe mbola vitany maro miteny hoe ary aiza ny sakafonay, aiza ny sakafonay, nga zay tsy etoana sakafo. Ry havanao, tsy olona miaino izay lazain'ny fanahy ary zany. Zany hoe tsy maharitra ny fahadianana noho ny asan'Andriamanitra izany. Ovay zany, ovay zany. Na ny hafa raha hoe hitaky sakafo ianao aza mitaky sakafo zany. Ny fahadianana mivavaka, na no hivavaka izy. Ny vavaka no afantarana fa hoe ny raharaha ataontsika dia raharahan'Andriamanitra ry havana. Ny raharaha ataontsika dia raharahan'Andriamanitra. Inona ny dika zany? Tsy maintsy ny vavaka ho an'ny Saoly sy Barnabasy mba ampian'Andriamanitra izy roalahy amin'ny asa. Tsy maintsy ny vavaka izy mba ho ampian'Andriamanitra ry havana. Ary hoe tsy maintsy ny vavaka izy ho an'ny Saoly sy Barnabasy mba hoe ho tahian'Andriamanitra Saoly sy Barnabasy any amin'izay aleny rehetra anitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Zany mazava-dehibe n'ilay vavaka ry havana. Za misaotra an'Andriamanitra ry havana. Misy an'ilay mpiara-miaritory amin'i Jesao tena azony maro eo amin'ny raha taloha tamin'ilay mpanandratra tehina olona teo amin'ny 20-30 teo
zao olona ambany telopolo am'zato fenofeno ery mahafinaritra ery ravana tena mahafinaritra zare ay ve mahafinaritra ny miara-maharitory amin'Jesosy zany ravana may ve mahafinaritra zany fa zavatra makamin'ny nofo io zavatra makamin'ny nofo io lazaiko anareo ny ala tato ohatrany zahay nandeha tare sonerana tary iny jery nanatitra olona tary amin'ny dokotera tary kakeno iny amin'ny arabe fen'olona andro amin'ny 12 sasa zany verina vany amin'le dokotera ianao mbola fen'olona eny amin'ny arabe ay ve rehefa mahafinaritra ny nofontsika dia vitantsika tsisy hoe azonina rozy sécurité alina loatra tsisy transport olona zany mitanjozotra ravana zay nge tsika fa ny olona manao an'izany dia le jentilisa tsy tenena ny fanamasina ary tsy mifandraika amin'izany tsika ravana rehefa hoe tsy miraharaha tsy manao faintondra raha azy hoe ho aty am-piangonana dia hihaino zay tia ny fanahy ambara amin'ny fiangonana ny fahadianina ny vavaka nametra tanana taminy fametra tanana moa dia hoe mariky ny fanirahana mariky ny fiombonana mariky ny fampahiresana ary zava-dehibe le fiangonana maniraka zay koa ny antoka fa tsy mpaminany santoka na missionnaire santoka zay mandeha mitora filazantsara izay sotra ny tombo isika ravana ny amin'ny fitiavana antsika ny amin'ny mbola hoe ny ampieritrerintana antsika ny amin'ny fanamasina ary dia enganie isika fiangonana dia ny amin'ny manaraka amin'ny alahady anio hialany trano hivavaka eny an-dalana rehefa tonga ato dia samy hainao hoe tompo aoka ny sofoko ampahinona ao ny zavatra tia ny lazaina tia ny fanamasina ho lazaina amin'ny fiangonana amen